Magani Fanilsoa là. C'est-à-dire, la voie de cette affiche au gouvernement, donc Fanilsoa, ça allait être compliqué pour moi. C'est notre banane, maintenant on est passé, quand je n'aurais rien, ça avait pas été à tout. Et il y a des gens qui la suite. C'est-à-dire, nous l'avons pour la mission du gouvernement. Il y a ça là, il a tiré là, avec qui se va être à l'eau, à faire charo, plantation à charo. C'est des mentalités d'amener dans une semaine là, il a ça quoi, les plans d'action de chaque ministère. En parlant de refondation, quand tu veux ça quand tu veux réforme cosmétique, ça va jaillir à quoi? C'est un plan d'action en charo, réforme cosmétique, va se réforme, refondation totale la liste. Et moi c'est là la gâterie qui est oui, lutte contre la pauvreté, oui, bien sûr, il faut en faire, et bien sûr, et mille Pagarara. Voilà. Pagarara. Voilà. Donc, nous, on veut la transparence dans tous les ministères. C'est-à-dire, il faut que ça commence. Tu vas dire, maintenant, quand je n'ai pas ça, tu de la chaîne jusqu'au plus bas de la chaîne là, administrative, si bien là, vous savez, ma méthode pour ma carte d'identité, ma méthode pour ma acte de naissance, ça va enfin au Kenya, et tout le monde, normalement, c'est gratuit. Sauf le passeport, c'est vraiment tout là. On a votre CNI, n'est que de naissance en tout le temps. En fait, il faut pénal à la pénal. On a pénal à la il y a un autre pénal. Aussi, en fait, PDP, il va faire tout notre série, l'éducation du système éducatif, c'est tout, c'est pas serré. En fait, il y a plein de choses. Les élections, il y a une élection présidentielle là, à on attend 200. À on a compte de campagne, soyez du la personne, tout le monde 100 millions d'euros, 150 millions d'euros, la personne a 5 milliards, c'est-à-dire, il manque l'éducation civique, c'est-à-dire de plus, il y a du chantage en bâtiment, appelé dispositif à donc, il y a il faut qu'on soit solidaire, il faut que nous, jeunes, on soit garants, révolution anti-gâtée. Il faut qu'on soit gardien de la révolution, gardien de sa voiture dans le chaléau. C'est ça, c'est opposition systématique, pas opposition constructive à faire bien ça, de la voiture même, ça va être de contrôler dans les savages. Voilà. Dites-le notre ministère des anciens terres. Ça, c'est. Awana zan banara na roma so le fitu na il y a karazana raha fa misy zavatra ketrehanay fa mbola tsy afaka teneniko aminareo fa raha io mandeha et je pense que ça va être très très bien pour Madagascar fa efa ketrehanay eo dia zay mahatonga hoe amin'ny jeune andro any après-midi mila miresatsika satria tokony politicien amin'izay jeune tokony manao organisation amin'izay nareo fa ny révolution lasany olona c'est comme ça en place que j'arrête ni je ne sais pas on a dit ministère donc il y a une révolution anti-Kiwa il faut qu'on soit garant de notre révolution. Mais vous allez où? Je vais aller au bureau. J'habite là-bas et je vais aller au bureau. Tu m'as un bureau dessus, Quand ça, il fait des ordinateurs de bureau parce que tu n'avais pas de bureau. C'est l'ordinateur de bureau, mais mis ça ton nez. Attends, MHTM shop et tu peux vous dire, tu as pu comme président hôtel. Dans ma douce. Attends, mais ça va promotion B, les ordinateurs de bureau avec ça, il t'en a ça,
efa seulement izy ny giga de RAM 500 giga de zao ny mémoire-ny de zao menao gratuitement ny clavier sy ny souris ny bonus 200 000 ariary 200 000 ariary fotsiny tsy mila unité centrale be tiny ianao fa efa tonga de invité anatin'izay izy rehetrarehetra tsy vitan'ny ordinateur de bureau any ato aminay fa misy koa ny MacBook Air 2015 sy 2017 efa promotion izy ireo mora be satria ma-promotion anazy efa Core i5 izy giga de RAM 256 giga ny mémoire-ny. Ny APIPA aloha zany moa zany teny français ny A autorité P protection I inondation P plaine ny A Antananarivo dikan'izay fiarovana ny lemaky ny Antananarivo amin'ny tondradrano zay zany tena dikan'le APIPA ka ny hitantsika eto misy station de pompage zay hamahana an'izay olany tondradrano zay zany raha fehezina amin'ny ankapobeny ny APIPA sy ny ty hitantsika ety ka ny station ny pompe hitantsika eo anankitelo raha vao tsy miasa zany eo anankitelo io tsy misy dikan'le APIPA tsy voarontsika zany lemaky ny Antananarivo hamahana an'izay olana zay dieny zao fa tsy efa hoe tonga ny fahavaratra vao manao geste zay man mahazatra hatramin'izay mialatsiny efa tonga eto zao dia ny anankiroa amin'ny pompe dia efa tsy miasa ray ihany sasy miasa nefa 3 mètres cubes par seconde zany ny rano avoakan'ny pompe anankiray atsika nefa mila 9 mètres cubes seconde zao zany ny 6 mètres cubes seconde zany efa tsy tratra ka ny zavatra ivahana voalohany tsy maintsy afarana malaky ny pièce atao hevitra zany ny hampandeha ny pompe anankiroa afeno izy 9 mètres cubes seconde handaminana ny rano zay mandrakotra ny lemaky ny Antananarivo. Io pompe nefa tsy maintsy misy courant ilaina amin'ny ampandehanana an'le pompe eo amin'ny 630 kV angamba izy iny x2 zany puissance ilaina amin'ny courant mandeha amin'izy io hitantsika manatrika eto zao 1000 kVA ty groupe ngeza be ty zay mandany carburant 200 litres par heure 200 litres par heure c'est par jour 200 litres par heure mahasaka tsara les pompes zany hoe ny courant zany aloha fa misy fa ny pièce ny pompe anankiroa zany sisa zany alantsika inona nefa ny mahatonga n'le drano vao maika miakatra ny resaka fanotofana tany lemaka efa nisy nefa ny décret navoaka mihitsy tamin'ny 2022 zay manafona ny resaka fanaovana fanotofana tany rehetrarehetra décret 2022-241 tamin'ny 23 février 2022 zay zany décret mamaritra an'izay dikan'izany tsy ara-dalàna zay fanotofana tany taorignany 2022 io zay aloha zany dia efa tenenigny antsika zay ka ny andraikitro manomboko zao andeha hijery ny permis rehetrarehetra zay 2022 mankaty efa andraisana fepetra efa mimana fantapantatranareo ihany za fa za olo mahitsy ary tena direct rehefa miteny tsisy agnavahako ny zany izy io zay nanototra tany nanomboko 2022 dia efa mimana izy ary ny fanotofana tany tsy ho izy tsony raha mbola eo ny fitondragna zay misy anahy fa ny ankoatran'izay tsy fantatro fa efa misy décret mandrara aza manao tsony fa hoenjaka ny fepetra ho raisina ho an'izay mbola mimi hanototra tany tsy hanavahany io niza
tandreo fa ny tentative ny corruption punissable. Aza manao tentative anao corruption ty amiko fa tonga de fisamboroka ka dia zay tsy apotika ny levaka Antananarivo zay ny atao a ity lo zany no vahantsika malaky hanafatra pièce atsika hampandeha an'le 3 pompe de ny miteraka ny fiakaran'ny rano ohatr'izany nahatreo zay.